La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nanomboka tamin'ny fomba ofisiely androany tany taonan'ny aro ny fambolekazo ho an'ny taona 2024 izay nampitondraina ny lohahevitra hoe mamboly azo ty tanindrazana mandoro ala mandoro tanindrazana fotoana nanamariana ihany koa ny faharoa taona nanaovan'ny filoham-pirenena fianenana teny Mahamasina. Voafidy ho filohan'ny antenimieran-dolona vaovao Andriamatoa Razafy Mahefa Hermanana izay no isan'ny nisongadana nandritra ny fivoriana manokana voalohany izay nataon'ireo olona vaovao tamin'ity androany ity. Manoloana ny fitombon'ny trangana loza mpifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena nanatanteraka fitsiriana tampoka ny fibe fitsarana fiarakodia rehetra manerana nosy hatramin'ny omaly maheran'ny 20,000 fiara nitsirihana tsy ara-dalàna. Olona valo mpanao vola sandoka no sarin'ny mpitandro filaminana tao tampon-tanànan'ny Toamasina omaly tratraneraka tamin'izy ireo vola sandoka izay mitetina 12 tapitrisa ariary mbola misy karohana mpiray tsy kobakomba amin'izy ireo. Maresaka iraisampirenena rapitso ny toto-saina ny fianenan'ny filoham-pirenena Amerikanina vaovao Joe Biden tsy hanatrika izany Donald Trump namafisina avokoa ny fandriam-pahalemana a Washington isorohana ny mety isin'ny korotana ny teteny rehetra. Salamandra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tany taonan'ny aro ny fambolekazo ho an'ny taona 2024 izay nampitondraina no alevitra hoe mamboly azo ty tanindrazana mandoro ala mandoro tanindrazana. Fotoana nanamariana ihany koa ny faharoa taona nanaovan'ny filoham-pirenena fianianana teny Mahamasina gaitao Andriatsina. Fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo tany Ankazobe no nanamarian'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ny ray taona nitondran'ny firenena ary fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopambolekazo tao Tolagnaro ihany koa no nanamariany ny roa taona nitondran'ny firenena androany. Ny marimarina kokoa dia tamin'ny 20 ny volana Janoary no nanao fianianana teo anatrehan'ny vahoaka malagasy tany Mahamasina ny tenako amin'ny hoe ampandroso an'ity firenentsika ity. Dia androany feno roa taona katroka no nitantanako ny firenena. Dia eto amin'ity koa eto amin'ity toerana manatantely ity aty Tolagnaro no manamafy ao anatrehan'ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako fa anao ny ezaka rehetra miaraka amin'ireo ministra sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny tsy hikely-soroka fa anao ny ezaka rehetrarehetra ampandroso an'ity Madagasikara malalatsika ity. Nanamafy ny filoha fa mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao ahafahana mampandroso ny firenena sy manatratra ireo vinona napetraka. Tafiditra anatin'izany ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso ka no marihana tamin'izao fambolekazo izao. Misy ny foto-kevitra ny raisitsika ny hoe izay mamboly azo ihany koa dia anisany mamelinainy fa izay manapaka azo dia manapakainy ka ny zavatra atao dia hiara entana isika menakavy mba amboly azo hiary ny ala tsy andoro tanety ary mifampiteny raha toa ka misy olona fantatra manao an'izany satria izay mandoro ala mandoro tanindrazana izay mamboly azo manavitra ny firenena. Tao anatin'ny rotsakorana no nanatanterahana ny fambolekazo tao Tolagnaro androany ny any an-toerana izay efa tsy nisy ranorana tao anatin'ny volana maromaro. Alohan'ny atongavako taty moa dia niantso ny tompon'andraikitra rehetra hoe manahoana ny andro any Atsimo any, manahoana ny andro any Tolagnaro any. Dia niteny ny olona rehetrarehetra hoe monsieur le président efa bolana izao no tsy avy ny orana. Mijaly izahay
maina ny tany sao ho avy any a dia mahafinaritra anahy androany a dia tonga ny tenako a dia avy ny orana ary tafiditra somatsara ao anatin'ny fambolekandro zany isika. Tsy ny ao atolagnaro ihany, nilatsaka ihany koa ny orana ho an'ny Ambovombe, Tsiombe, Amboasary sy ny tapany atsimon'ny nosy rehetra androany. Isika mba afaka telotona dia mba horafitra alty tendroatsy Madagasikara ihany koa. Dia iaraka Ambovosiaka masera miaraka Ambovoniazo Ankoatra ny fambolena hazo, foto-drafitrasa maro no notsidihan'ny filoham-pirenena sy ireo delegaciona niaraka taminy. Araka ny efa nambara teo dia fiain'ny roa taona androany fianianana izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina teny Mahamasina. Maro ny ezaka efa natomboka nandritra izay fotoana izay ary mbola maro ihany koa ny tsy maintsy ho tanterahana ho an'ny telo taona manaraka ny filoha izay nanamafy fa ho taona ny asa ity taona ity Gaëtan Andriatsila. 7 Janoary 2024, 7 Janoary 2024, feno roa taona androany ny fianianan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina teny amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Raha ny kabary fandaranasany tamin'izany fotoana, efa maro no natomboka sy notanterahana ary mbola mitohy hatramin'izao. Nambarany tamin'izany fa raha nisafidy azy ho filoham-pirenena ny vahoaka malagasy, tsy nisafidy ho mpitarika fotsiny ihany, fa nisafidy vy na fampandrosoana, fandaranasa, tetikasa, nisafidy drafitra matipaika hitondrana fiovana ho an'ny firenena. Ny herintaona voalohany natao avy hatrany izay maika natanterahana ny fampandrosoana mitovy ny faritra rehetra. Antony nametrahana ireo gouvernoura mba tsisy faritra ho adino, ka ireo no iandraikitra mivantana ireo tetikasa fampandrosoana rehetra isaky ny faritra misy azy avy. No amafisina ny taona voalohany ihany koa ohatra fa tsy hisy intsony ny olona ambony lalàna na iza na iza. Antony tsy maintsy hamerenana ny tany tandalàna sy ny fanaovana olaram-pahamehana ny ady amin'ny kolikoly. Ny taona faharoa nisedra olana ny firenena nanomboka ny volana Martsa 2020, ny fahatongava ny valanaretina Covid-19 sy ny fidiran'izany teto Madagasikara. Ankoatra ny valanaretina, nampitaraina ny mponina ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fahampiany asa, ny tsy fandriampahalemana, ny ahitany vokatry ny fiovaovany ny toetrandro. Miditra amin'ny taona fahatelo hitondrana ny firenena ny filoha ankehitriny. Maro ny asa lehibe miandry amin'ity taona araka 2020 ity, araka ny voarakitra ao anatin'ny PEM na ny plan émergence de Madagasikara. Ohatra ny fanohizana ny fanamboaran-dalana, ny fanavaozana ny famatsiana jiro sy rano, ny fanorenana trano fonenana, ny fanomezana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny tetikasa, fiariana sy ny maro hafa. Antony tsy nanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tary ny Prime Ministre Ntsay Christien. Santionany ireo fa andrasana ihany koa ny fanorenana ny tanàna vaovao Tanamasoandro eny Imeritsiatosika, ny fampitomboana ny velaran-tany ho volena ao anatin'ny 5 taona ary indrindra ny amerenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Zanakazo manodidina ny 100 tapitisa no ho volena amina velaran-tany 507 hektara amin'ity taona 2020 ity, raha toa ka 80 tapitisa no tanjona napetraka ny taona 2020. Lafy vaoafa kosa indray dia voafidy ho filohan'ny antenimieron-doolona vaovao Andriamato Razafy Maefa Hermanana izay no nisongadana nandritra ny fitaom-pivoriana manokana voalohany izay nitanterahana ireo olona vaovao tamin'ity androany ity Hivy. Taorian'ny fanindren'ny filohan'ny Repoblika ireo olona enina nampiso ireo olom-boafidy miisa 12. Andrafitra ny antenimieron-doolona omaly. Androany no tontosa tetsanosy ny fotoam-pivoriana manokana voalohany ho azy ireo. Fotoan'izay nividianana izay filoha hitarika ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity ihany koa. Araka ny fitsipika anatiny feny antenimieron-doolona, l'olona Andriamanjary Jean Andrea mazoky olona azy amin'ireo mpikambana 12 no nitarika ny fanomanana ny fividianana. Taorian'ny fanazavana ny pitsopitson-drehetra momba izay. Nanolotra ny olona Razafy Maefa Hermanana ho filohan'ity andrim-panjakana ity avy hatrany ny vovonana Irmara. Teo anatrehany nahatsapanay fa tsy olon-kendritsika, tsy olon-mahitsika ary tsy ory raha aman-dretika tamin'razana tokony hitarika ity andrim-panjakana ity. Ampanetretena lehibe Andriamato filoha no anoloranay mikajy amboninahitra ho azy amin'ny firenentsika. Zany ray aman-dreny zany filohan'ity andrim-panjakana ity.
Na maro aza ny tombana nataon'ny mpanara-baovao momba izay ho filohan'ity androm-panjakana ity tao anatiny andro vitsy. Njana ora zafy maefa hery manana ihany ny olona nirotsaka ho vidiana ho filohan'ny androm-panjakana mandritra ny 5 taona manaraka. Nirosoana tao aorian'izay ny fividianana ka nandany azy avokoa ireo olona misy 9 tonga niatrika ny fotoam-pivoriana manokana androany. Ny tenan'izay nitarika ny fivoriana manokana avy hatrany taorian'ny fanononana ny voka-pividianana. Misy vato fotsy, sy misy vato maty. Nahazo ny vato 20 ny kandidara zafy Fermando. Mbara arak'izany, fa lany filohan'ny antemeram-bolana, andriamatora zafy efa Fermando. Fiarabanda, sy firariso anao, andriamatora Fleur, ary misy sodranonao, ary tosy hantsaka ny siandava. Nadida manandraikitra napetraky ny olona aminao. Iangaviana fanajana anao, irosy ety anoloana hikarika ny fivoriana. Raha zafy maefa hery manana arak'izany no voafidy ho filofan'ny polo ny hitantana ny antenimiran-doolona. Raha ny mahakasika azy manokany, ny 12 janoary 1770 izany hoe 14 taona ny tenany. Nanaraka fiofanana ambony momba ny toe-karena hatrany amin'ny Universitény Grenoble ny lehilahy. Ary efa nitana andraikitra ambony maro teto amin'ny firenena. Isan'izany na sekretera jeneraly ministera ny fanabeazan'ny pirenena azy farany teo. Toy izay ihany koa ny andraikiny teo anivon'ny ministerany angovo sy ny arena kibon'tany ny taona 2010. Efa mpikamba ny AST sy ny CST teo anivon'ny lampananosikely ihany koa ny tena nandritra ny 5 taona. Ary isan'ny mpitondra teny filohan'ny repoblika ny fividianana filohan'ny pirenena farany teo. Amin'izany nosikely isika dia nasiana ireo olona vaovao fanontaniana ireo fitsipika anatiny mifeny antenimiran-doolona tamin'ny ety androany ety. Misy ny ampany tsy mazavaka nitarika adefitra teny anivon'ny tambazotra tserasera. Isan'izany mahakasika ny filoha-hevitry ny antenimiran-doolona izay misy toerana ho an'ny mpanohitra. Yves Richard. Andinin-dalàna 7 anatin'ny fitsipika anatiny feny antenimiran-doolona nitondrany loholona Madagasikara vaovao fanitsiana. Nandritra ny fivoriana manokana androany. Tsy mazava ny fomba nandrafetana ny andinin-dalàna sasany anatin'izay ka nitarika adevitra maro eny anivon'ny tambazotra ny tserasera. Raha ny mahakasika ny birao maharitra, ny fitsinjarana ny toeran'ny filoha-hevitry ny antenimiran-doolona nanaitra ny mpanara-baovao. Voarakitra anatin'ny pejy ofisialy ny antenimiran-doolona fa 3 ny filoha-hevitry dia androm-panjakana ity. Ray filoha-hevitra amin'ny soliteny ireo faritany avy any avaratra. Eo amin'ny soliteny ny faritany avy any atsimo ary farany avy amin'ny mpanohitra. Ity faran'izay sady tsy nanolotra kandida nandritra ny fividianana no tsy manana loholona eo anivon'ity androm-panjakana ity ihany koa. Mandritra izao fempo-toam-piasany loholona vaovao zao. Raha ny fahavononana anandratra avy ny asan'ity androm-panjakana ity, laza ny hanao ny asany araka ny andraikitra nampiandreketana azy loholona Madagasikara vaovao. Fa ireo lalàna izay miainga avy any amin'ny projet de loi zany, izay miainga avy any amin'ny gouvernement na avy any amin'ny assemblée nationale tonga eto, dia tsy hoe akatoavina fotsiny amin'izao fa teny hodiniana lalina mihitsy. Zany fandiniana lalina zany tsy midika akory hoe ho ampikatsona le izy. Fandiniana lalina dia hoe tena fijerena amin'ny atsipriany mba hifanaraka amin'ny lalam-panolorana, mba hifanaraka amin'ny tombotsoam-bahoaka. Isy zany ny azo lazaina hoe ny fantiana izay mety hiainga avy aty ary izay mihitsy no andraikitry ny antenimiran-doolona hijery amin'ny pitsopitsony mihitsy ny zavatra tsy mety tsy mifanandrify amin'ny tombotsoam-bahoaka, tsy tazafotsiny ny zavatra tsy mety zany zay. Alefeny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny fanavaozana neto loholona mahakasika ny fitsipika anatiny fiazy ireo hoy ny fanazavana. Ity faran'izay andrasam-baliny mialohan'ny 15 volana eny ho anatanterana ny famindram-pahefana eo ampikamba amin'ny birao sy ny voamera maharitra. Andrasana arak'izany fankatoavana ataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana momba izay. Isan'ny fanontaniana mipetraka ary andrasany rehetra avaliny ny mahakasika ity toerany filoha-hevitra avy amin'ny mpanohitra ity, izay isan'ny teboka tsy mazava anatin'ny fitsipika anatiny feny antenimiran-doolona.
tontolon'ny fitrandrana kosa indray dia mitakiny andraisan'ny fitondram-panjakana fanapa-kevitra entitra momba ny fitrandrana terrara izay kasain'ny orinasa RREM atao ao amin'ny distrika any Ambanja ny ireo mpisehatra amin'ny fizahantany sy ireo mpamboly voly fanondrana any an-toerana. Hatreto tsy fantatra mazava izay toeran'ny fanjakana amin'ny ity raharaha ity honasay. Tamin'ny taona lasa nandritra ny fiainana teo amin'ny tompona andraikitra avy amin'ny fanjakana Foibe sy ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany nanome tokony solon-tena-panjakana tamin'izany fa ivoaka tsy ho ela ny taratasy mampijanona ny fitrandrana terrara kasain'ny orinasa TREM izay nivadika ho renovaref malagasy ho tanterahana ao amin'ny distrika Ambanja. Hatramin'izao anefa tsy hita izay tena fanapa-kevitry ny fanjakana hoy ny filohan'ny ofisy paritry ny fizahantany ao Nosbe momba ity raharaha ity izay azo tamin'ny Antso Antarbe. Amin'izao fotoana izao tena matahotra zany ny izay mpiseritra fizahantany satria aitsikaritra zany ny impactany tokony impact écologique ny fitrandrana io ao an'ny Nosbe any rinany ary io resaka fizahantany io zany hoe miantsehatra be amin'ny natiora amin'ny ranomasina sy ny zavatra manodidina ka raha hoe io zany mipotsika any rinany tena hoe mipotsika koa zany l'économie ny Nosbe. Donc tena matahotra zany zay amin'izao fotoana izao ary miantso ny fanjakana hoe tokony misy division ferme zany hoe anadronana ny occupation satria zareo ny promettre tamin'ny fizahantany hoe anao aka division satria concernant les drany nefa ny hatramin'izao tsisy action concrète zany nataon'ny ministère raha dia miantso ary miantso hoe tokony ferme zany ny fanjakana manao ny occupation na terrara io. Mamboly amin'ny tebiteby ihany koa ireo tantsaho ny presqu'île d'Ampasindava izay isan'ny mamokatra voly fanondrana an-taoniny maro isan-taona amin'izay tsy fisy ny fanapa-kevitra mazava avy amin'ny fitondram-panjakana izay. Kakory natao iroso no amin'ilay famboliana sady tsy iroso satria sao dia iroso karakaraina ilay voly kanefa ny ho avy ilay tompon-tany ka hanimba ilay voly efa vita kanefa ny tsy misy indemnisation. Nisy resaka nataon'ny andriamatoa ministra ny fizahantany farany teo hoe hijano zegny ny fanomezan-dalana mikasika fitrandrana ty terrara ty kanefa ny hatramin'izao moa mbola tsisy mazava resaka mazava ary taratasy natao makasika ty makasika zegny décision zegny. Mitodika any amin'ny ministerany Arenakibon'ny tany sy ny ministeran'ny tontolo iainana izay miany ONE na ny Office national pour l'environnement araka izany ireo mpamboly ao amin'ny distrika Ambanja sy ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahantany ao Nosbe ny amin'ny hoe raha oviana arina ny fanapa-kevitra ho raisin'ny fanjakana momba ity fitrandrana terrara any Ambanja ity. Tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny commission de référence pour les formations en médecine avokoa vao afaka manokatra toeram-panofanana misehatra amin'ny fitsaboana raha ny fanazavana azo ny alarana efso. Takina voalohany amin'ny fananganana toeram-pampiofanana momba ny fitsaboana ny fananana foto-drafitrasa. Misy efitra fianarana, birao, laboratoire fanaovana fampiarana, ny lafiny maolona, ny fananana mpampianatra sy fitaovana ara-informatika manaraka ny teknôlôjia. Takina ny fananana kalitao, votoaton'ny fampitana fahalalana misy eny anivon'ireo toeram-pampifanana ireo. Mariana fa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika ireriany no manome alalana amin'ny fanokafana ireo toeram-pampifanana manerana nosy amin'ny alalan'ny CRFM na ny commission de référence pour les formations en médecine ary tsy azo ataony manome diplôma ny mpianatra amin'ireo toeram-pampianarana raha tsy mahazo alalana. Pour les formations en médecine. Inona moa zany izy io dia commission de pirenena mpanome alalana toeram-pifanana momba ny fitsaboana ao ny sage-femme sy ny sokajinasa mifandray amin'izay ka misy expert zany mandinika an'le antotan-taratasy na le dossier dia miankina amin'ny avian'ny expert zany afana manokatra an'ilay toeram-panofanana. Pikarohana sehatra enina no misy azy io siansa sy ny teknôlôjia dia ny aisoratra sy ny siansa momba ny olombelona dia ny siansa sy ny fanabeazana dia ny siansa ny ingéniera
dia ny sianse ny fiarahamonina ary ny falan'izay ampim-pivoriana androany dia ny sianse mikasika ny fahasalamana. Mialohan'ny fanomezana alalana ireo toerana ananganana ny toeram-pampiovanana momba ny fitsaboana, tsy maintsy misy ny fidinana ifotony ijerevana ireo fotodrafitrasy. Sy roapolo ireo institut ny visitenay isidiana zany a nanomboka tamin'ny desambra 2024 ka hatramin'ny 14 janvier 2024 fa 5 ihany zany a no présentena androany tsirairay. Mila mandalo ao aminay zany a satria misy kalitao tadiavina zany a eo amin'ny formation ny infirmier sage-femme. Anisan'izany a fotodrafitrasa zany a mba misy salle de classe a tokony anankiroa isaky ny parcours par niveau. Ankoatran'izay a les salles de travaux pratiques zay io ny tena anisan'ny mampiavaka ny formation paramédicale, ny salle de travaux pratiques na laboratoire de développement de compétences. Nanomboka omaly ary ahatra herinandro ny fivorian'ny CNH, Commission nationale d'habilitation, sy ny CRFM, Commission de référence pour les formations en médecine. Rehefa niatona indrindra ny fotoana naharitra, antota taratasy miisa 24 no hodiniana, ka 5 tamin'izany no mifantoka manokana tamin'ny CRFM. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika ao aorianan'izay atantsika mahakasika ny fitsiriana tampoka izay nataon'ny DGSR eo ihany koa mahakasika ireo fepetra iadiana amin'ny Covid-19 rehefa avy ary. Agissez vert, choisissez Telma. Telma continue l'action Un téléphone, un arbre pour transformer notre île rouge en île verte. Et pour les fêtes, découvrez les nouveaux téléphones de la gamme Telma Max à partir de 39 000 arrières en Telma Shop. Pour chaque téléphone Telma acheté, un arbre sera planté. Telma souhaite de très joyeuses fêtes à tous les Malagasy. Optimisation tarifaire amin'ny vidin-jiro. Izara sokajefatra ny vidin-jiro manomboka amin'ny janoary 2024. Ny tanjona dia ny anamorana ny tolotra eo anivon'ny jirama mba ho fampimirana amin'ny andalana ny saran'ny herinaratra ary ny edina amin'ny fandaniana mihoapapany. Arakaraka ny fandanianao no sokajy tokony ho fidinao. Ka manomboka izao, raha toa ka mampiasa fahitalavitra kely iray, fahitalavitra plasma iray, cuisinière 4 feux avec four iray, karazana fitaovana fikarakarana sakafo, robot, mixeur sy ny sisa iray, famanana rano, chauffe-eau iray, solosaina iray, aspirateur iray, projecteur LED iray, machine à laver iray, vata fampangatsiahana 200 litatra iray, rice cooker iray, radio iray ianao amin'ny ankapobeny ka mihoatra lavitra ny 300 kWh ny fandanianao isam-bolana dia tarif confort na super confort no mety aminao. Raha mila fanazavana fanampiny, manatony ireo masoivo Jirama na atsoiny laharana maintso 3547. Tsidiny page Facebook Jirama official na ny tranon-kala www.jirama.mg. Sarobidy ny angov ka tsitsio. Jirama, ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Grâce à un savoir-faire inégalé, Yoplait crée du bonheur à chaque instant. Yoplait, c'est des moments de complicité, de fou rire, plein de surprises, de la joie, de la gourmandise et de la générosité. Yoplait, de délicieux yaourts produits dans les normes de qualité internationale. Un maximum de saveurs pour faire le plein de bonne humeur avec Yoplait yaourt blanc, aromatisé, yop ou panier. Yoplait, goûte dans la vie du bon côté. Yoplait. Tonga sondrato amin'ny tapany faharoan'ny vaovao manoloana ny fitombon'ny trangana lozam-pifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena nanatanteraka fitsiriana tampoka ny fobe fitsarana fiarakodia rehetra manerana ny nosy hatramin'ny omaly maherin'ny 20,000 ireo fiara no tsy manara-dalàna eo ny nasaina.
Tato anatin'ny 17 orana natanterahana ny fitsirena fiara tampoka ny tanterahany foibe fitsarana fiarakodia fiara misy 700 amin'ireo 500 sy 1000 no tsaraina no tsy ara-dalàna ny antota taratasy manerana ny Madagasikara. Ny fandikan-dalàna hitatra amin'izao izay niseho matetika dia eo ny tsy fananana na ny fahalaniana visite teknika nefa mbola mifamoivoy ihany eny an-dalambe. Dia eo ihany koa ireo fiara be setroka, dia eo ihany koa ireo fiara mitondra laharana vahiny WW tsy nanao réception teknika. Raha nivokatra amin'ny ankapobeny hatreto hatramin'ny nanombohan'ny hetsika hatramin'ny dia eo amin'ny 500 ny fitambaran'ireo fiara rehetra no savaina. Dia eo amin'ny 300 ny taratasy ny fiara ny sotonina noho ny tsy fahatombanana. Teboka maro no notsiriana raha ny fanazavana hatrany ary voakasika avokoa ny fiara rehetra hatramin'ny fiaram-panjakana. Akoatra ny fampanaran-dalàna n'ireo fiara amin'ny lafin'ny visite teknika sy réception teknika sy ny fanaraha-maso ny tsy fahatombanana ara-teknika izay mety hitera-doza dia anisan'ny teboka tena tsirihina bebe koa amin'izao hetsika izao ny resaka setroka mihopapana izay avoakan'ny fiara. Ka rehefa misy ny fiara be setroka dia inapita ary sotonina avy hatrany ny taratasy. Dia eo ihany koa ireo fiaram-panjakana. Dia manaraka izany na ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny réception teknika n'ireo fiara mitondra ny laharana vahiny sy ny fiara WWT. Itoy hatramin'ny zoma izao ity hetsika manokana fitsirihana fiara tanterahana foibe fitsarana fiarakodia ity isan'ny antony andraisana ny fepetra ny fitombany trangana rozam-pifamoivoizana tao amin'ny lalam-pirenena tato ato. Lafy mavao hafa kosa indray dia nivoaka ny didim-panjakana manamafy ny fampiarana sy fanaraha-maso ireo fepetra rehetra iarovana amin'ny fiparitany valinaretina Covid-19. Iamafy kokoa ny sazo ho an'ireo izay mini tsy manaraka izany hoy ny tompona ndraikitraka eto Andriatsilava. Ho fanamafisana ny ady atao amin'ny fiparitany valanaretina Covid-19, ny vory ny solotenan'ny Ministeran'ny Fahasalamana, ny prefet Antananarivo Renivohitra, ny solotenan'ny governorana Analamanga ary ny commune Antananarivo Renivohitra. Tapaka tamin'izany fa ho amafisana ny fandraisana fepetra sy ny fanasaziana ireo tsy manaraka ny toromarika. Efa nisy ihany koa manoloan'izany ny didim-panjakana larana aotraotra 3/2024 tsipika amidy navoaka ny prefecture Antananarivo Renivohitra. Zany mbola mitohy ireo le fanaraha-maso akaikany ireo fivezivezena fivarovana arivava sy arolona sy ireo ataontsika hoe fanasazina sy hitanareo fa ny amafimafy kokoa zany no teo aloha. Apetraka ny fanaraha-maso eny amin'ireo tsena ka tsy maintsy manao arivava orona avokoa na ireo mpivarotra na ireo mpividy. Manao arivava orona ihany koa ireo mpanadio lalana sy ny mpamafa-tsena. Ohatran'ireo tsena dia ireo izay mety ho fivoriana na an-kanamajana izany na ny anaty efitrano. Mety ho voakasika izany ireo manao fampisehoana. Mety ho voakasika izany ihany koa ireo fiangonana sy ireo izay mety ho fivoriana rehetra manamina vahoaka, manamina mponina dia tsy maintsy mipetraka foana ny fanambarany arivava orona. Mila voaja tanteraka ihany koa ny elanelana iray metatra. Mila mipetraka ny gel désinfectant na ihany koa mety rano sy savony ho fanajana sy ho fadiovana ny tanana sy izay rehetra mety mandalo. Mila mipetraka ihany koa ny termometra izay ahafahana mandrefy sy mahafantatra ny hafanany izay olona rehetra mivezivezy eo. Ho fiandrana fanafody ny sekoly rehetra eto Antananarivo Renivohitra ary tsy maintsy apetraka ireo fepetra sakana rehetra. Isika rehetra no miara tompona andraikitra amin'ny fanajana sy fanatanterahana zany ary asaina mba samy andray andraikitra ifampiteny fa tsy andry ny mpitandro filaminana na ny polisy firenena na ireo polisy munisipaly ihany izay vo anao anaja izany fepetra izany. Araky ny andinin'ny fahatelo amin'io didim-panjakana navoaka io, saziana anadio lalam-bahoaka
tsena kominaty na tsena pokotany, ministera sy ireo birao-mpanjakana, tatatra sy lakan-drano, toeram-pivoahana ho an'ny daholobe sy manamboatra zaridaina ireo olona tratra tsy manaraka ny fepetra. Ireo taksibe kosa ahiditra valam-pamonjana na forera avy hatrany raha mihoatra ny 4 ny olona isaky ny seza. Miverina kosa ny fanentanana amin'ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana ny anivon'ny tsena eto Andrenivohitra. No mafisina amin'izany ny fametrahana ireo fitaovana fanasana tanana, ny fanatanterahana ny fanadiovana faobe ary ny fanondrana ranom-panafody Abraham Pandriamana. Eo anatrehany fivoaran'ny valinaretina Covid-19, fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra iny anivon'ireo tsena eto Andrenivohitra ankehitriny ny fanamafisana indray ireo fepetra ara-pahasalamana ho an'ny tetsy amin'ny tsena nandravoangina nanaovana ny fanadiadiana, miverina ny fanentanana ireo mpivarotra momba izany. Eo ihany koa ny famerenana ny fametrahana ireo fitaovana fanasana tanana eny an-toerana. Ny mpivarotra no teneninay sy nampatsahivina azy ny fampiasana ny arivava. Satria izy ireo no tena mifamezivezy mivantana amin'ny mpiantsena. Amin'izao fotoan'izao koa zay efa manomboka miresaka an'ireo le délégué mba hamerina n'ilay bidon mavomavo. Satria efa nanana an'izany teo aloha, somary natoritory kely ny fampiasana azy satria hoe efa lasa ilay valinaretina, dia hamerina amin'ny toerana iray ilay bidon mavomavo isaky ny varivarana mety teo anivon'ny tsena. Izao zay efa nangataka indray hamerenana n'ilay fanadiovana isaky ny alakamisy miaraka amin'ny fanaovana ranom-panafody, miaraka amin'ny bemasy na encourarosy fa tena ilainay ety anivon'ny-tsena. Amin'ny ankapobeny, sarotra ny fanatanterahana ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana eny anivon'ny-tsena, vokatra ny fahamaroan'ireo olona mivezivezy raha ny fanazavana. Na izany aza, misy ny fanaraha-maso ataon'ny tompon'andraikitra amin'ny fampanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vinavinaina hiditra an-tanety anio alina ao amin'ny distrikany Antalahy ilay rivodoza Eloise raha nambaran'ny meteo Madagasikara. Mahatratra hatrany amin'ny 70 km isan'ora ny rivotra entiny amin'izany. Abraham Randriamiana. Mizotra miazo ny faritra avaratra Atsinanana ary vinavinaina hiditra an-tanety ao amin'ny distrikany Antalahy anio alina ilay rivodoza Eloise raha nambarany teo anivon'ny meteo Madagasikara. 12 km isan'ora hatramin'ny maraina teo ny hafainganam-pandehan'ity rivodoza ity, mahatratra 70 km isan'ora ny rivotra entiny, izay arahana tafiotra hatramin'ny 30 km isan'ora. Arak'izany, maro amin'ireo toerana any amin'ny faritra avaratra Atsinanana ankehitriny no mahazo ny fampitandremana sy fanairana raha ny fanazavana. Ny andian-drahona miaraka aminy zany izay milo lalana azy dia efa tafatoetra any amin'ny faritra Savasy Analanjorovo iny. Mafisika eto zany fa tsy tokony hivoaka an-dranomasina na ampiasa ranomasina intsony ny any amorontsiraka rehetra eo amin'ny Vatomandry ny Mianavaratra, dia torak'izany koa ny any amin'ny amorontsiraka avaratra andrefana manontolo satria dia anonja be ny ranomasina. Loza mitatao faritra Savasy Analanjorovo dia miampy ny distrikany Bealanana, Befandriana Avaratra ary Mandritsara. Fa mbola afaka haniomana kosa zany loza manambana ho an'ny Toamasina voalohany sy faharoa dia alaotra, dia loza fanairana zany miloko maitso ho an'ny Brickaville, Vatomandry, Mahanoro ary Moramanga. Iamafy ny rotsakorana amin'ireo faritra andalovan'ny rivodoza Eloise raha nambaran'ny mpamantatra ny toetrandro. Toy izao kosa ny lalana izorany mandritra izany. Amakivaky ny tendrony avaratry Analanjorovo izy dia andalo ihany koa ny tampany atsim'ny faritra Sofia sy Boyeny dia ivoaka an-dranomasina eo avaratry Maintirano, dia ireo faritra rehetrarehetra voatanisako teo ireo zany dia azo orana betsaka. Mety hahatratra 100 mm ao anatin'ny iray andro zany orana mirodorody be, dia mila mitandrina zany isika manamorona ny renirano na isika mety hoe ahina koa zany fihotsahan'ny tany, tsy voatery ny amin'ny faritra iva ihany fa ny amin'ny faritra hafa koa dia mandondona koa ny fihotsahan'ny tany, dia mila mitandrina isika rehetra. Ankoatra izay, nanamafy ny tompon'andraikitra fa hisitraka rotsakorana mandritra ny fandalovan'ity rivodoza ity ny eto amin'ny faritra Analamanga. Trangam-piarahamonina any amin'ny faritra kosa indray dia olona 8 mpanao vola sandoka no sarony mpitandron'ny filaminana tao tampon-tanànan'ny Toamasina Omaly. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny vola sandoka izay amin'ny tetina 12 tapitrisa ariary. Mbola misy karohana ihany koa ireo mpiray tsy kombakomba amin'izy ireo. Io ny nasaina.
teo akaiky ny tobo fandanjana fiarabe tao barika 5 no nahasarona ny iray tamin'ireo jolay niaraka tamina lela vola sandoka 2 alina izay miisa 507 izay amin'ny totaly 570 tapitrisa ariary. Nosamborona avy hatrany ity jiola ity ka io no nanoro ireo namany mpiray tsy kombakomba amin'ny fanamboarana sy fanaparitahana ireo vola sandoka any amin'ny faritra Atsinanana. Mitotaly 7 ireo voasambotra ankehitriny ka vehivavy ny 2 ary mitoy ny fikarohany ireo mpiray tendro amin'ny tirara fanaovana vola sandoka ity. Ividianana entana mitetina amanetsiny sy amatapitrisana no isan'ny antony anaovan'ireo olon-dratsy ity vola sandoka ity ka afangaro amin'ny vola tena izy izany avery ny mpivarotra. Ny vondrom-tompileovan'ny Zandarmaria Atsinanana no nahatratra ity tambazotra ity ary mitoy ankehitriny ny fanadihadiana. Ilaina araka izany ny fahamailon'ny rehetra manoloana ny trangan-javatra tahaka izao no ny fiparihan'ny vola sandoka. Ilaina ihany koa ny manamarina ny vola raisina na ho an'ny mpivarotra izany na ho an'ny mpividy isoroana ny mety ho faty-antoka. Maresaka iraisampirenena kosa indray dia raha mipitso ny toto-saina ny fianianan'ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden tsy hanatrika izany Donald Trump na mafisina kosa ny fandriam-pahalemana ao Washington fanadina. Teny amin'ny lalana samihafa any Etazonia, maro ny olona mitondra fiara manatotosa hetsika maneho fanoherana ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden, fa ihany koa maneho ny fanohanana tanteraka ny filoha Donald Trump. Olona vitsivitsy ankoatra izay no nilanja sainam-pirenena teo anoloan'ny Capitol nanatotosa hetsika fanoherana. I'm delivering it back to its owners. Na izany aza nataon'izy ireo ampilaminana ny hetsika isorohana ny zava-mety hitranga tahaka ny tamin'ny 9 Janoary lasa teo. Amin'izao iray andro mialohan'ny hanatotosany Joe Biden na fianianan'izao ankilany na mafisina avokoa ny fandriam-pahalemana indrindra ao Washington. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma mifodalo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.